Tompampitonao amintsika rehetra trano eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy eto amintsika. Amen. Araka ny fanambarana benibeny avako ny loha hevitra manintsika FJKM amin'ity volana novambra ity dia ny hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo. Ry havana malala amin'ny tompo, raha vao mandray izany loha hevitra izany isika, ny ao an-tsaintsika dia izao: anahoana reny fahitana ny tompo izany? Anahoana reny tena fiaonana amin'ny tompo? Ho tezitra ve ny tompo? Ho vinitra ve ny tompo? Ho faly ve ny tompo? Alahelo ve ny tompo? Hitomany ve ny tompo? Sy ny sisa sy ny sisa. Samy manan'izay eritreretiny isika rehetra. Eo an'izany hoe fiavian'ny tompo amin'ny heriny izany ihany koa, dia misy amintsika ry havako no mieritreritra manao hoe izaho dia efa mba iomako mana fa rehefa hitako fa ratsy dia hiala moramora sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy aza dia matahotra sy mipara rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy ihany koa izany rehetrarehetra izany ary eritreretintsika olombelona. Izao anefa ry havako, na inona eritreretinao, na inona fisainanao hoe manahoana ny tompo rehefa ho avy amin'izany heriny izany, dia ireto zavatra reto no tsy maintsy hisy farafaratsana. Voalohany indrindra dia tsy maintsy hifanatrika amin'ny tompo isika, satria ho avy izy. Hifanatrika amin'ny tompo izaho, hifanatrika amiko ny vatana amin'ny tompo, ary toy izany koa ianao isika rehetra. Tsy misy hafa miala na inona ataontsika. Ny faharoa dia ity: mbola adinina isika tamin'izay nataontsika rehetrarehetra, na ny tsara na ny ratsy na ny mety na ny tsy mety, rehefa ho avy ny tompo. Tsy hoe hifampijerijery na hifampivandravandra amin'ny tompo fotsiny ihany isika, fa tsy maintsy hisy izany rehetrarehetra izany. Ary tsy mampatahotra koa ry havako ny ilazako izany aminao, tsy tahotra koa ny ilazana an'izany, fa mba fampiomanana antsika fotsiny ihany, satria ny tompo mampatoa araka ny voalaza ny Hebreo Habakoka 4:1-4 izay voalaza tamin'ny herinirana manaraka tsara perikopy isika. Ry havako malala, ny farany dia ity: iseho any maha izy azy ny tompo ary hampanjaka ny heriny eo amin'ny fiainantsika rehefa ho avy izy. Avelako izay fa misy anankiray ty ry havako, izay tiako hifampizarana ao amin'ny diany ity. Satria tsy maintsy ho avy amin'ny heriny tompo. Dia izao mitadidio, tsy ny isika ihany no hieritreritra hoe manahoana tokoa ny tompo rehefa ho avy amin'ny heriny, fa tadidio fa Jesosy koa mba efa mba manana izay maheritreretiny. Rehefa ho avy izy ka eo amintsika mba manana izay eritreretiny amin'izay mba tokony ho endrikitsika dia tokony ho ataontsika. Ry havana malala, andeha ho tetezitsika ireto perikopy tsika ireto amin'ny teny ity, ireo texte teny izay mandrafitra perikopy atsika, milaza indrindra izay mba mety ho eritreritry Jesosy Kristy tokoa rehefa ho avy amin'ny heriny ihany koa izy, mba tahaka ny ahoana ny zavatra eritreretin'ny tompo mba ho hitany eny aminao ety amiko amintsika rehetra. Ry havako malala, Ray Sosalamo 7:5-8 izay no vakiana tamintsika teo. Io no voalohany: rehefa ho avy amin'ny heriny ny tompo dia tadideo fa mieritreritra izy ny ahita mpino tsy mitsahatra mitery sy manome voninahitra azy. Ry havako malala, avelokonay mandeha rehefa ho avy amin'ny heriny Jesosy Kristy tompo dia mieritreritra izy mba ahita mpino tsy mitsahatra mitery sy manome voninahitra azy. Araka izany, arak'izay fanambarako teo ry havako dia izao: tsy fotoana ny fahatahorana, tsy fotoana ny fisitriana, ny fotoana izay hiaonana amin'ny tompo rehefa ho avy izy, fa fotoana hijoroana vavolombelona, hiderana sy hanehoana famino azy isika. Raha mamaky tsara ny Salamo 7:20 ity isika, dia mampiasa voambolana maro dia maro tokoa izy hoentina mideran'izany ka hoy ny mpanao salamo: miobio an'i Jehovah
velomny olo an Jehova, mankalazany Jehova sy sisa ary ampino ny mpanosalama zany ka minazy izy fa tsy hoe ny olombelona fotsiny ihany no tokony hanome voninahitra tsy mitsahatra rehefa tonga ny tompo fa ny zava-boary sy ny manontolo mihitsy. Hoy ny Salamo 7:50 riavako andininy fafito sy ny fahavalo manao hoe aka ironirona ny ranomasina zay rehetra ho amiko izao rehetra izao sy niponina eo amiko aoka itehan-tany andrika aoka hiarany mioby amin'ny koa ny tendrombohitra. Dikan'izany le zao ny zay no arian'Andriamanitra rehetra rehefa ho avy amin'ny heriny izy dia ho hitany fa manome voninahitra azy sy mitera azy avokoa. Ry havako malala, izao nefa ny mahagaga tsy fantatro ary tsy fantatrava izay fotoana hiavian'ny tompo. Noho izany dia tsy maintsy miomantsika. Ny fiomanana voalohany ataontsika dia izao ny fahaizantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, ny fahaizantsika manome ny hoby sy manome voninahitra azy isan'andro amin'ny ataontsika, amin'ny fiainantsika, amin'ny fitenitsika, amin'ny fisainantsika, amin'izay rehetrarehetra maha olombelonantsika mahazava-boarintsika. Izany no andrasan'ny tompo araka ny Salamo 8:4 ka hatramin'ny 9. Dia samy mandiny tena riamo ho anao izay nieritreritra fa hatsahatra kely noho ny fideranan'ny tompo, ho anao izay nieritreritra fa aleo aloha mba asiana fiatoana kely zany, ho anao izay nieritreritra ka nanapa-kevitra mihitsy aza sanatriano vava fa ho ajanona mihitsy ary tsy anao zany fiderana sy fanomeza voninahitra an'Andriamanitra zany intsony ianao amin'ny fiainanao, fa mamety efa nieritreritra ianao fa efa vita, efa ampy ary efa nahavita be ianao tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy ariava mbola ho avy ny tompo ary andinika sy fanatrika aminy isika amin'izay fotoan'izay ny mpino azo antoka fa samy fanatrika amin'ny tompo ka handray ny fitahina sy ny fahasoavana avy aminy. Dia izay mpino tsy mitsahatra mitena sy manome voninahitra an'Andriamanitra na inona zavatra manahirana eo amin'ny fiainana, na inona zavatra mandalo eo amin'ny fiainana araka izany. Ry havana malala, izany mendrika voalohany izay mba handrasa ny tompo amintsika ary notsika fa hotohizantsika isan'andro rany ka na amin'ny ora fahafiry na amin'ny ora fahafiry ny atongavan'ny tompo isika efa vonona hidera sy hanome voninahitra azy. Ary tadidio riavo izany ny antony hiesantsika any anatin'ireny sampanireny izany ny antony mahatonga antsika hoe mpandray fanasan'ny tompo dia manao ny adinitsika sy ny andraikitsika ary fiderana sy fanomeza voninahitra an'Andriamanitra ny latabatra masina izay fampizarantsika na dia ny amin'ity amin'ity fotsiny ihany ary. Izany mahatonga antsika mihira sy manome voninahitra azy aty am-pianonana amin'ny fotoana rehetra, mivavaka mamaky ny soratra masina sy ny sisa satria endrika iray izay mba tiany tompo hita elintsika zany rehefa tonga izy. Izay ny voalohany. Fa ny faharoa riavako dia ao amin'ny testamenta vaovao amin'ny Jaona 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Io ndray dia mba misy endrika faharoa tiany tompo ho hitantsika. Mahazatra nyity Jaona 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito riavako rehefa sanatria njaika misy fahoriana dia matetika any izy itony voatoriana ny soratra masina itony texte itony kanefa zao sy natokanao amin'izany any fa ny tena votoatana dia ny fisarahany Jesosy Kristy sy ny nanambarany Jesosy Kristy fa tsy maintsy hisaraka amin'ny mpianana izy aloha. Kanefa na eo ary zany dia hoy ny tompo ho avy amin'ny heriny aho ka aoka mba hita mpino safononiky ny hafaliana izay hitsena fa tsy votina alahelo sanatry. Io ny faharoa hafa mba ho mpino safononiky ny hafaliantsika mitsenan'ny tompo rehefa tonga amin'ny heriny izy fa tsy sanatry mpino votina alahelo. Ry havana malala, anisan'ny zavatra anankiray izay nandiso ny fiheveran'ny mpianatra teto dia ny filazany Jesosy Kristy tany fa tsy maintsy ho faty izy. Dia neritreritra ny mpianatra fa tahaka ny olombelona rehetra ity Jesosy Kristy ity efa nanaraka azy zahay, efa nafony fiainana manontolo azy zahay
ay ho foaty ihany ty tompo ity dia rafitra ny tompo ka nilaza fa tsy tokony alahelo ny mpianatra fa rehefa miverina ny tompo izy fiaonana vavaon'iray fiaonana teny feno fifaliana no ianiko aminareo dia hoy Jesosy amin'ny andininy voalohany aza malahelo ny fonareo minomana Andriamanitra ary minoa ajo tiany tompo lazaina amin'izany dia izao diso zany fihevitrareo zany fa ny fiaonako aminareo dia fiaonana mitondra fifaliana mandresy ny alahelo sy ny famatotra amin'ny rehetrarehetra araka izany riavana malalo amin'ny tompo zany tadiavan'ny tompo sy fanantenan'i Jesosy Kristy aby sy aminao rehefa iana isika dia isika malahelo isika feno fifaliana zibady isika tena safonomboky ny fifaliana isena ny tompo ary ifanina aminy hiara-dalana eo amin'ny fiainantsika riavana malala indraindray misy zavatra manahirana ary zay tsy maintsy fiomanana faharoa tokony ataontsika izany atao hoe fifaliana zany tsy hoe rehefa tamy ny tompo zay vao mba hifany fa tsy maintsy homanina dian'izao koa zany fifaliana fa hitsena ny tompo zany rehefa ho avy herina izy araka zany riavo misy ny olona riavo tahaka an'izao malahelo eo ny fiaina noho n'izay rehefa mba misy olona tena akaiky azy ka ho tonga mitomany lava isan'andreo izy noho n'izay rehefa misy olona mpanakaiky aminy ka ho tonga iny olona iny lasa fafanany ranomaso aloha lasa amtsikitsikirana fa mahasotra hitan'ny olona hoe mitanikazo motomototreo sasisa tsy tahaka an'izany no fitsinanany tompo rehefa ho avy amin'ny herina izy fa isika mirana isika tena feno fifaliana isika lavitry ny tahotra isika mandresy ny fahadiso-kevitra rehetrarehetra fa tsy alahelo izany fahatongavany tompo izany hoy ny andininy faefatra ambin'ny folo riavana ny andininy fahatelo zay nazapaina tamin'ny eglizy teo hoy ny andininy fahatelo ary mandeha amoatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky handray anareo any any ka izay toerako ny toeranareo koa dikan'izany tea ampatsiarana tompo fa tokony faly anareo fa rehefa tonga dia hiara-dalana isika fa tsy hoverina hivenjivejy anareo kory anatiny vary ny fiainana dia mampivenjivenjy naindray riavako ny fiainana dia mampisaforitaka tsika tsirairay avy kanefa zao kosa rehefa mino ny tompo isika na inona zavatra lalovanao na inona fahasarotana eo amin'ny fiainanao dia izao ny zavy rehefa ho avy ny tompo dia hanome fifaliantsika dia mety antany ianao manao hoe fa le izy ve zany mbola tsy afaka mifaly mihitsy sao pasteur mety isy tena zany ny atao hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo dia lay fetra faly la ivo ny sehoan'ny tompo miarimiary hiaraka amintsika eo amin'ny raolanitra sy ny fiainana mandrakizay fanampanaty antsika fa tadidio fa ny tompo dia efa manilatsika ary ny tompo eo anilantsika manampy antsika amin'ny fiainantsika tsirairay avy isan'andro isan'andro fa rehefa ho tonga amin'ny herin'ny kosa izy dia iseho amin'ny maha izy azy ka hiaraka amintsika ho mandrakizay araka izany riavana malalo amin'ny tompo tiany tompo ianao mba ho feno fifaliana rehefa ho avy amin'ny heriny izy arak'izay fampianarana nataony sy ny fampahirezana nataony amin'ny mpianany teo roa zany ny voalohany tiany tompo ianao mba midera sy tsy mitsahatra manome voninahitra azy ny faharoa tiany tompo ianao mba ho safonomboky ny hafaliana rehefa mionaminy ka ho avy izy itsena azy fa ny fahatelo iavako dia ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Petera toko fahatelo ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo io ny fahatelo rehefa ho avy amin'ny herin'ny tompo ny fanantenany sy ny fifaliana dia mba ho pily mandova ny famoraton'Andriamanitra isika rehetra averinay mandeha ny fanantenana sy ny faniriany Jesosy Kristy tompo rehefa ho avy amin'ny heriny izy dia isika pino mandova ny famoraton'Andriamanitra mba hialohany riavoko ny andininy fahasivy
amin'ny filazan'ny Petera ho an'ny fiangonana. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany fahelana, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy oveny fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ry avako malala ny tompo, mazava zany fanirian'ny tompo zany, mibebaka ao, mibebaka ianao fa tsy manamafy fo, tsy manamaritena, tsy milaza isan'andro isan'andro zao, fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny famindrapon'Andriamanitra no miaraka amintsika. Fotoana ny famindrapo, fotoana fiaben'ny tompo amin'ny hery, ary tokony ho fantatsika izany, ary tsy anjaratsika na mieritreritsika ela loatra ry tompo na hoe malaky loatra ry tompo sy ny sisa sy ny sisa, tsy anjaratsika izany no soratra masina, fa ny anjaratsika kosa dia izao, efa nomaniny tompo atsika izany famindrapo, dia le fiainana vaovao omeny atsika rehetra izany. Ry havana malala, ny fiomanana atao amin'izany dia tsotra ihany, mibebà. Ny fiomanana amin'izany dia atokana ihany mba ho manana fisainany mibebaka isan'andro isika amin'ny fiainantsika sy ny ratsy nataontsika, na ny ninina natao na ny tsy ninina natao, mba hiala ny fahotantsika fa handova ny famindrapon'Andriamanitra. Ry havako malala, izany no fitiavan'Andriamanitra atsika, ary Andriamanitra tia antsika loatra sy Andriamanitra hafa loatra ny Andriamanitra ivavantsika, satria tsarovy fa izy rery any no any Andriamanitra azo antoka fa mamelana izay mpino rehetra ka mino azy mba hibebaka sy hanomezany izany famindrapo izany. Fa ny Andriamanitra hafa dia ho fantatsika, fa ny Andriamanitra rehefa izay tokoa ny adalana nataonao dia ambetika anao ny fiainana no tena atao. Mahirezany avy ary tsy ho andrisika tany fefetonilantsika tompo, ary iseho amin'ny voninahiny izy rehefa ho avy amin'eny. Ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mba hahitatsika izy, hahitatsika ho feno fifaliana, hahitatsika midera sy mitsahatra, ary hahitatsika andray ny famindrapo ao anatin'ny fibebahana ho tanterahany tompo amintsika izany rehetra zany. Amen.